Androany kosa no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fanarahana ny fenitra ny QEIM na ny Quality Environment Integrated Management io ny tompomarika tamin'ny fikarakarana tamin'ity indray mitoraka ity. Mbola vitsy ireo orinasa eto toerana izay mametraka ny fampanarahana fenitra kanefa dia isan'ny manokatra ireo orinasa malagasy amin'ny fifaninanana eo amin'ny tontolon'ny varotra iraisam-pirenena izany. Ireo orinasa izay tsy manaraka ny fenitra dia tsy afaka manondrana satria tsy mifandraika amin'ny filanan'ny ivelany ny entana. Tsy dia mora ihany koa nefa ny fividianana ny sertification amin'ny fametrahana ny fanarahana ny fenitra satria dia mandany vola be izay mitetina €20 hatramin'ny €1 ny vola ilaina amin'izany ho amin'ny fanafarana mpitsirika manokana ho amin'ny fampanarahana fenitra. Izany dia efa isan'ny sakana lehibe ho an'ny eto toerana. Raha ny eto Madagasikara manokana aloha zany dia ny zavatra tena azo lasaina dia hoe ny atao hoe ny orinasa mikarakara momba ny fametrahana ny norme reny sy ny fanamarinana azy na le hoe audit dia mbola vitsy dia vitsy ary ny tena marina raha vitsy afaka manao le atao hoe certification ny orinasa eto toerana. Noho izany zany dia lasa lafo be ho an'ny orinasa malagasy ny manao le certification ka amin'ny norme internationale dia mbola vitsy dia vitsy zany ny orinasa fa nefa na zany azy dia efa be dia be ihany zao tao anatin'ny atao hoe herintaona roa taona teo ny hetsika nataonay sy fanetsetsehana ny orinasa dia misy orinasa maromaro efa mba miezaka mametraka ny norma any amin'ny toeram-piasana. Raha ny eo amin'ny sehatry ny fanafarana entana nefa dia ny sakafo eto amintsika ny tena betsaka mpitady noho izy tsy mampiasa akora simika ary tafiditra ao anatin'ny kalitao biolojika na zato isan-jato natoraly. Ny isan'ny olana ihany koa eto toerana ankoatra ny tsy fampanarahana fenitra ny orinasa dia ny tsy fahaizana mijery ihany koa ireo entana miditra eto toerana raha tena mifanaraka tokoa amin'ny fenitra izay takiana fa sidokan'ny vidiny mora isika malagasy ka tsy misy intsony ny fijerevana hoe mifanaraka amin'ny fenitra tokoa ve ireo entana. Tsy ny fanentanana ny mpanjifa ihany araka izany ny kendrena ho ireo tompony andraikitra fa indrindra ireo eny anivon'ny fanjakana mpanatanteraka.